raha tsy fanahy zanaka tsy makatoa n'ilay taridalany tenin'Andriamanitra ny amin'izay tokony fitondran-teny ho anatrehan'ny ray aman-dreny izay ho anatrehan'ny olobe dia ahitana an'ireo toetra ratsy ao. Faotana izany, fahadisoana izany, tsy riana ho hita eo amin'ny ankizy ny tanora eo amin'ny fiangonana izany. Raha misy mandeha an'izany teny izany ka hoe zaho mihitsy voakasika dia hoe amin'ny teny aminao ianao mihitsy ilay zaza voakasika, ianao mihitsy ilay zanaka voakasika. Manoro hevitra anao aho, bebahy teny mbola tsy tara. Ny bebahy teny mbola tsy tara. Ny Baiboly dia manome fampitandremana. Jerentsika eo amin'ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko faraika amin'ny boko. Ny andininy fahatimy ambin'ny folo ny vaky toy izao: zay mamely ny ray na ny reny dia atao maty, ary zay manozo ny ray na ny reniny dia atao maty. Famelezana amin'ny endrika maro sikasiatana vina zay misy tantara mampalahelo, tsy hay zay zavatra miseho tao amin'ny fiainana izy mianaka tao. Dia ny samborony tamin'ny volony reny dia sotomy mety eo vola mety eo aho vola. Dia nahita ny olona mitazana hoe fahotrina no zao vola nao amin'irenao zao akaizy mifra. Dia hoy ilay mitazana hoe ity akaizy mifra fa avela eo amin'irenao. Mbola sotomy ihany reny ary tsy navelany raha tsy maty. Efa mitomany ny reninao, efa nambarany taminao zavatra mampalahelo azy, efa misento izy olo loatra ny amin'ity ataonao ity. Tsy tiako zao zavatra ataonao maika koa ianao zay mamely ny ray sy ny reny ho atao maty. Andriamanitra nomonao karaha ty fiainana ianao aza mamely ny rainao na ny reninao. Alaviro zany na ina andro, alaviro izany zay manosona ny ray sy reniny dia atao maty. Manosona Andriamanitra malala ny eritreritrao, malala ny fanolianao, ny fihetseham-ponao, ny vetsivetsonao anatinao ao. Ao aminao koa na toko fa telopolo. Izao no vaky telopolo andiny fa fito ambin'ny folo. Ny maso zay maneso ny rainy tsy mety manaja reny dia hotsongatsongoain'ny goaka eny antoasana ary hoan'ny zanak'olo mahery. Misy tovavy anankiray taizana lehibe
tato ny fivolantsika zany. Dia mandeha mitsakatsakana mandeha alina teneny ny renibe foana dia lazany renibe ny any am-panompona efa misy afatra manandrify azy dia delitra izy tsy raharaha dana foana tantero any am-pasiterany ny ataoko ihany. Indray alina tsy tafaveriny tao an-trano intsony izy mitady ilay renibe tsy nita nataony filazana nataony fikaromana tany anaty alakan'iny nahitana ny fatana oviravira ny biby oviravira ny alika ny akanjo nahafantarana azy zava-matahotra no azo tanan'Andriamanitra miverina. Ny maso izay manesy ny reny tsy mety manaja ny reny dia hotsokatsoko iny goaka ny toasana ary hoaniny zanak'olonay. Mangataka amin'Andriamanitra itsika mba tsy hisy eto taranaka Jesosy mamonjy izany. Alleluia. O zanaka mandromba mangalatra ny zavatra malabotsy mangalatra seky taratasomona mangalatra izay zavatra izay mety hotsotrano raha tokony izy mamory izy mitano izy ndray mangalatra tanao fa zanaka be liala mihitsy io. Raha misy akitry mpangalatra ao an-trano eto oka izy hibebaka amin'ny fontany fa ny fitsarananao a dia eo alohanao. Ny any anafaka anao fahatezeran'Andriamanitra stop tsy mandeha tsony amin'izany lalana izany miovina. On détourne bien toute fabrique à mon ny dimy faroapolo dimy fafalo ambin'ny folo lalàna mipetraka tamin'ny lalàn'ny taon'ny zanak'Israely teo fiangonana nety Mosesy. Dimy fafalo ambin'ny folo raha misy olona manana zanaka maditra sy manohatra ka tsy mety mihaino feon'ny rainy na ny reniny koa rehefa nanafay azy izy dia tsy noinon'ireo dia ho samboran'ny rainy sy ny reniny izy ka entiny eo amin'ny olona ny tanàna eo amin'ny vavahady ny tanàna ary iteny amin'ny olony tanàna izy mivady hoe ity zanaka ity dia maditra sy manohatra ka tsy mihaino ny feonay dia pleony sy tonamo dia torabato azy mifaty ny lehilahy rehetra. Tamin'izany misy ohatra hoe ty sy rehetra anankiray manana zanaka maditra dia anaran'izy mivady eo dia eny nefa tsy mety mihaino dia samboriny dia entiny lehilahy ohatra hoe ty zanaka ity dia mamolava tsy hitanay izy dia toan'olona vato mady. Saingy tsy izany no ankehitriny
taona miantoko fa 7 ny andeny fena mivolo ny tenin'Andriamanitra nefa manozony ny olona ratsy toy izany. Tsy ampisaina ny zanaka Adana ary eo ny tsy fampisaina dia mandeha araka ny filaminofony izy araka ny hitantsika ao amin'ny obolana toko fafito andeny fafito na tomon'ny lehilahy hijangatsanga raha vavy ary tomon'ny vehivavy hijangatsanga. Baiboly miteny ana raha tomon'ny mpanota ianao aza manaiky mamsira ny filany tanora fanana aza manome fitoerana ho amin'ny tompony. Betsaka ny fotan'ireny ankizy mpanota tsy vaovao tsola nateraka ilay fa sationa n'ireny nambarako ireny fa raha hijeritsika no hoan'ny zanaka eny satria efa voavonjy raha tsara fanahy izy no zanaka ny dadany sy mamany izy fa ny tompony fody izao nateraka Andriamanitra.